eo amin'ny lafiny ara-pinoana sy fampianarana ihany koa manomboka izao ary dia fantatra fa azo alaina eto amintsika ny diplaoman'ny doctorat momba ny teolojia ny oniverite Ravelojaona FJKM Ambatonakanga moa no afaka manome fampianarana mikasika an'izay fantatra ihany koa fa eken'ny maneranany io diplaoma io. Pejy vaovao indray no misokatra ho an'ny fiangonana FJKM izay nanao zava-dehibe tokoa ny fampifanana ny mpitandrina sy ny laika. Pejy vaovao satria dia manomboka izao dia azo atao eto Madagasikara ny mianatra ny teolojia ahazona ny mari-pahaizana doctorat. Teolojia dia tsy maintsy any ampitandra-masina no manao asa fikarohana ahazona izay mari-pahaizana izay. Fampitra maro no takiana vao azo tanterahina amin'ny oniversite ity fahazona diplaoma ity, isan'ireny tsy maintsy ananan'ny profesora hitarika amin'ny fanaovana fikarohana. Nahazo ny mari-pahaizana antsoina hoe habilitation à diriger des recherches tokoa mantsy ary ny mpitandrina Laurent izy dia filohan'ny oniversite Ravelojaona FJKM Ambatonakanga sady sojabe ny faculté de théologie protestante. Nisy ny fikarohana nataony sy ny fanohanana ampabemaso izay ny fikarohana izay tanterahana tamin'ny oniversite Antananarivo ka mpampianatra 5 izay nampianatra vao amin'ny anjerimanontolo no niatrika izany. Ny ekena ny asa fikarohana ary isan'ny nampiaiky ireo mpitsara ny fifehezan'ny professeur Laurent ny fitenenam-pirenena maromaro izay antsoina amin'ny teny teknika hoe polyglotte. Zavatra natao teo zany dia fanohanana mpabemaso lahatsoratra azahoana mitarika fikarohana azahoanany hoe tonga zany ny tena hoe professeur dia mahazava-dehibe iny eo amin'ny fiainan'ny fiangonana sy ny fiainan'ny eo amin'ny fiarahamena izay misy ny tenako dia manongo izao zany dia mba afaka isehatra azahoan'ny mpianatra izay maniry an'izany hanao doctorat mba afaka tarika amin'izany no tena zava-dehibe zany satria inona moa ny hoe doctorat tsy hoe mba olona afaka tena mampianatra ka ny lazaiko teo hatramin'izay zany dia makany an-daha foana rehefa manao doctorat fa manompo izao dia mety vita eto ary rehefa vita eto zany tsy voatery tsy makany an-daha fikiro fa vita eto ilay izy misy fotoana tsara raha ohatra koa fandray ihany amin'ireo avy any ivelany. Marihana fa na eto Madagasikara azy nanaovana ny asa fikarohana dia ekena maneran-tany ny mari-pahaizana doctorat io. Ny oniversite Ravelojaona FJKM Ambatonakanga ihany koa dia misokatra ho an'ny olona rehetra tsy ankanavaka ary sy ny teolojia ihany no ianarana fa ahitana filiera hafa ihany koa.